Miamafatran kosa ny fiara-miasa eo amin'ny gendarmerie pirenena malagasy ny gendarmerie pirenena frantsay. Androany dia noraisy ny sekretera-panjakana miadidiny gendarmerie pirenena eto Madagasikara ny colonel Bertrand Touvenot izay attaché de sécurité intérieure eo anivon'ny masivo frantsay eto amintsika. Fijerena vahaolana aingana sy maharitra mikasika ny tsoandrim-pahalemana amin'ny akabeny sy ny resaka fakana-kery no nisongadina ny ritra ity fionana ity. Efa nisatry ny ela ny fiara-miasa teo amin'ny gendarmerie pirenena malagasy sy frantsay raha ny ara-tantara no jerena nitoetra ny fanatsarana izany eo amin'ny lafiny maro tonga nanatotosa fitsidia-piara-miasa tao amin'ny Andriamatoa Général Randriamanarina Jean-Christophe sekretera-panjakana eo anivon'ny ministèran'ny fiarovam-pirenena amsana ny gendarmerie tao amin'ny bureau fiasany ao amin'ny topo général Philibert Amarla Betongolo ny colonel Bertrand Touvenot attaché de sécurité intérieure eo anivon'ny masivo frantsay eto Madagasikara sy ny lieutenant colonel Broche Didier izay tompony andraikitra eo amin'ny détachement de la gendarmerie de coopération au Moramanga ny 9 aogositra 2024 tamin'ny 10 maraina nodinina manokana tamin'ity fionan'ity ny fanamafisandreo fiara-miasa eo amin'ny gendarmerie rotonta efa nisy hatr'izay ka nosingana manokana ny fijerena vahaolana aingana sy maharitra eo amin'ny resaka fakana-keriny sy ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny akabehany. Isy ny fijerena vahaolana miaraka andresen'izany naneo ny fahavononany hatrany ny gendarmerie malagasy ady amin'izany ary anatsara hatrany ny ezaka efa natao ankoatran'io dia anatsara hatrany ny lafin'ny fampitaovana sy ny fampiofanana ireo gendarme malagasy ny gendarmerie frantsay mba hampitombo hatrany ny traikefa efa azon'izy ireo sy hanamorana ny fanatanterahany ireo andraikitra sahany. Nandritra ity fionan'ity nanambarany général sekretera-panjakana miadidiny gendarmerie ny anoizana sy anatsarana hatrany ny ezaka efa natao andresena ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fakana-keriny amin'ny lafiny maro. Nandritrany moa dia nanotrina azy ny général Rabeajasoa Andrianarivo mpandrindra ankapobeny ny fandarana asa eo anivon'ny sekretera-panjakana miadidiny gendarmerie pirenena.